Salama daholo io androany sika dia ndondray raha hiresaka mahakasika ny vikam-pifidianana izay amin'ny fifidianana sombavim-bahoaka izay nataontsika farany teo iny ka ao Antananarivo renivohitra ny ompanantsika amin'izany dia ny ao boribory tany fahatelo mo izany horesahantsika ny mahakasika vokatra fifidianana sombavim-bahoaka amin'izao fotoana izao izay isany nanaitra ny maro raha nahita any Gasikara-Fensoa izay mitarika amin'ny vokatra vonjomaika amin'izao fotoana izao ka io no fakafakaina amintsika ato anatin'ny ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Manasantsika hilaiken'ny video antsika ary azadiny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nemsisa sy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Efa natsipoka tary am-piandohana moa fa ny mahakasika ny vokam-pifidianana ao amboribory tany fahatelo no tena iompanantsika resaka ato anatin'ity video ity fa milohany idirantsika amin'izay dia ndao ara hiresaka zavatra hafakely isika zavatra hita sy ny hely tao an-tambazotra Facebook tao tato anatin'ny ity herinandro ity raha efa fantatsika hatramin'izay ny lalao copier-coller izay karakarin'ny TV Plus dia maro ireo karazana lalao izay ataon'izy ireo ao moa ny découverte izay fitrandrahana ireo izay manan-talenta azo lazaina hoe manan-talenta miavaka amin'ny maro izay moa ny atao hoe découverte izay zany hoe trandraka talenta vao zany ao ndray ireo izay manao copier-coller izay midika hoe fakantahaka anireo olona malaza na ihany koa ny mpanakanto izay hitany rehetra fa mitovitovy amin'izy ireo ka io no iezahany alena tahaka na fihetsika na fiteny indrindra fa eo amin'ny lafiny fihirana sy ny maro hafa na de eo aza izay zavatra efa mazava tsara amin'ilay hoe copier-coller izay mbola misy ihany ireo sasany izay mivoana amin'izay resaka izay ka lasa makatahaka ny olona izay tsy mitovy amin'ny akory tsy vitsy amin'ireo mpandray anjara amin'ny lalao copier-coller ity moa dia lasa fimehezan'olona fotsiny noho ny tsy fahaizana makatahaka any olona izay hoeveriny fa mitovy azy zay fa faly ny hihainy feo ny fiarahamonina fotsiny sy ny resaka olona mandeha jero amin'ilay manesieso ohatra hoe ianao de tena mitovy be amin'ny anina de iny tokoa fa lasa manao copier-coller nefa tsy izay akory ny zavatra tena misy marina fa lasa mivadika buzz ny fanaovana an'izay copier-coller izay fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia tena nanaitra ny maro raha nahita any tovolahy iray izay nanao copier-coller an'olona malaza tany amin'ny farifaritra atsimo andrefan'ny nosy iny raha tamin'ny taona lasa isika nahita anireo izay nanao copier-coller Andriamatoa Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana tany amin'ny faritry ny Morondava iny fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia copier-coller Marc Tatandraza indray no hitantsika tany amin'ny faritry ny Morondava iny izay tena mitovy tsy misy valaka na dia mbola tanora dia tanora aza ity mpandray anjara copier-coller ity dia tena nanaitra ny maro nahita ny fitoviany izy sy Marc Tatandraza na ny hakeliny vatana izany na ny tarehy dia tena Marc Tatandraza copier-coller tena sahala mihitsiny maro moa ireo izay nandefa resaka amin'ilay hoe sodea raha mba zanaky Marc Tatandraza any ambadibadika any ity nanao copier-coller an'ity ka satria tena tsy mbola nahita olona mitovy tanteraka tahaka an'izao hatreto ireo sasany izay mpanaraka an'izany lalao copier-coller izany nefa tsara ny manamarika fa tena tsy zanaka Marc Tatandraza ilay nanao copier-coller any fa olona sendra nitovy fotsiny izay aloha ny mahakasika aniny apitsipitso ny resaka copier-coller izay karakarin'ny TV Plus Madagasikara iny fa ndao amin'izay ara hidirantsika ny mahakasika ny vokam-pifidianana ao amin'ny boribory tany fahatelo ao Antananarivo ao ny kandida mandrindra rivony au Gasikara-Fensoa mpanao gazety no mitarika amin'ny vokatra vonjomaika tamin'ny roapolo-mpifidianana 720 amin'ny roapolo-mpifidianana 720 izany hoe efa roapolo-mpifidianana rehetra zany tao amboribory tany fahatelo Antananarivo renivohitra tao novereziny araka izany ny kandida izay natolotry ny vonan'ny Irmara miaraka amin'ny filohandry Rajoelina sy ilay kandida natolotry ny vonan'ny Firaisankina i Gasikara-Fensoa araka izany no mpanao gazety faharoa nandavo ireo andrarezina ara-politika tao Antananarivo renivohitra tao taoriany fandresena azon'ny mpanao gazety Gilbert Razatovo teny Ambohimanarina tamin'ny taona 1779
izay nahafahany nandresy any pastera Risara Andriamanjato. Izany no nitarika ny fisotro ny nono ara-politika tsy fidiny ho an'ilay pastera Andriamanjato Risara tamin'izany andro zany. Andrasana araka izany ny vokatra ofisialy izay avoakany ACC. Raha ny vato azony gasikara feno soa aloha hatreto dia azo lazaina fa ambony dia ambony. Izany hoe 8,720 amin'ireo tonga ny fidy 4,720 ka manome salanisa 7,4 be izao. Ka noho izany dia i gasikara feno soa izany no mitarika vonjomaika ao Antananarivo boribory tany fahatelo ao amin'izao fotoana izao, mandrapahay andrasana ny voka-pifidianana ofisialy izay ho avoaka ny ACC. Maro moa ireo izay naneho hevitra mahakasika an'ity vokatra izay azon'ny gasikara feno soa ity, satria naro ihany koa ny tsy nanam-po an'izao vokatra tsara izay azon'ny gasikara feno soa ao boribory tany fahatelo ao. Na ireo kandida izay nifaninana aminy aza dia maro amin'izy ireny no tsy nanam-po an'ity vokatra ity, ary maro ihany koa ny lasa ny sous-estimé an'ny gasikara feno soa nandritra izay fampilezan-keviny izay. Tsy mahagaga moa izao fandresena zao ho ireo sasany izay mpanaradia any gasikara feno soa, satria gasikara feno soa amin'ny maha-mpanao gazety azy dia isan'ny olona efa tia mifanerasera sy mahay mifandray amin'ny fiarahamonina rehetra, ary mahay mihaino ny feon'ny hafa ihany koa izy. Nahafantarantsika ny gasikara feno soa dia ilay nanolotra fandaharana invité du jour tao amin'ny émission spéciale izay nokarakarainy Real TV mo, izay isan'ny tombony lehibe ho an'ny gasikara feno soa, satria tena nahitana taratra an'izany gasikara feno soa izany sy ny fombafombany ary ny toetoetrany mo nandritra izay fanolorany matetika an'izay fandaharana tao amin'ny émission spéciale izay, satria maro ny resy lahatra amin'ny fomba fijery ny gasikara feno soa, indrindra amin'ny fomba fametrahany fanontaniana tamin'ireo rehetra izay nivahiny tao amin'ny Real TV io. Olona mahitsy fijery gasikara feno soa ary mivantana ny firesany, mahay manaja olona ihany koa izy, ary izay ny tena nahatonga ny voaka ny Antananarivo boribory tany fahatelo ao babo raha nahita an'izay gasikara feno soa izay nirotsako vidiana osombavim-bahoaka izay. Raha ny mpanao gazety nahafantarantsika any gasikara feno soa tany am-piantohana dia ankehitriny lasa mpanao politika izany gasikara feno soa izany, ary izy dia nisafidy ny tsy hiaraka amin'ny antoko matanjaka rehetra amin'izao fotoana izao, fa ny azy dia antoko indépendant izay amin'ny anaran'ny tenany ihany, satria ny tsy tiany dia ilay bekibekona etseroa fa aleo izy ny vahoaka no mametraka amin'ny toerana io, ka ny vahoaka izany ny tompon-teny ary ny vahoaka ihany koa no sefo izay mibeko ahy amin'ny asa rehetra izay ho ataoko eo, satria hisolovava azy ireo ao anatin'ny 5 taona manaraka no tanjoko, ka aleo aho tsy hitambatra amin'ireo antoko politika hafa amin'izay tsy ho hisy ny teritery sy ny baiko midina ho hiatrany gasikara feno soa. Noho ny fitiavako ny vahoaka rehetra sy ny fitiavako ny Madagasikara ary ny vahoaka malagasy rehetra no nahatonga ahy nanapa-kevitra ny hirotsako fidiana amin'ny kandida solovavim-bahoaka tamin'ity taona ity ho izy hatrany, ka ny boribory tany fahatelo izay faritra izay nisafidiany hirotsahany tamin'izay maha-kandida solovavim-bahoaka azy izay tamin'ity taona ity. Raha tsy misy ny fiovan'io vokatra azon'ny gasikara feno soa amin'izao io dia izy arak'izany no hitondra ny hetahetan'ireo vahoaka sy solovava azy ireo ao anatin'ny 5 taona manaraka eo, ka maro sahady ny mirary soa an'izay gasikara feno soa izay mba ho tonga soamantsara amin'izay tanjony iriny izay. Fa izay vetia moatavata gasy dia manararaotra avy hatrany mirary soa any gasikara feno soa mialohan'ny fotoana, na dia mbola tsy mivoaka aza ny vokatra ofisialy izay ho avoaka ny ACC, fa izy aloha zany na hatreto no mitarika ao amin'ny boribory tany fahatelo ao. Izay ara tomboko lasy tomboko vavy ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity. Soatra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milike ny video antsika, tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nimesesy tao moatavata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.